fa mbola makasika izay tontolon'ny taranja baolina lavalava izay dia rehefa elaela tsy nany hevitra andre mato Andry Ravelin filohan'ny ligina lamagna ny alakamisy teo izy dia namory mpanao gazety indray tetsy amin'ny trano fonenany tetsy Andavamamba ka dia nambarany ary fa dia mampitandrina sy mialanenina farany izy amin'ny zavamisy ankehitriny amin'ny makasika ity tontolon'ny taranja baolina lavalava ity. Ampahafantarina antsika rehetra mpity baolina lavalava ihany koa fa ny zavatra mitranga sy misy ankehitriny fa tsara ny alalantsika ny andraikitry ny tsirairay ho an'ny ligue manokana dia ny mampiodana championnat ny fananana rehetra eto amin'ny région Analamanga dia anjara andraikitry ny ligue matoa zay mbola miteny eto mbola mijoro ara-dalàna mana certificat de conformité izay nomeny ministère amin'ny anaran'ny filohany dia zahano ao anaty attestation de fonction Ravelin Andry tiako zany fa mijoro ara-dalàna ny ligue Analamanga. Ny zavatra rehetra koatran'izay ka misy mieritreritra na fifidianana dia zavatra tsy ao anatin'ny lalàna zany fa misy lalàna mifeno tontolo. Faharoa manarakarak'izay ny anjara andraikitra ny hoteneniko dia hoe tsy anjara andraikitry ny fédération akory ny manao ny championnat ny ligue na miditra amin'ny ligue. Ny mandat dia efa taona ka raha mpanao fifidianana izy tsy anjara andraikitry ny fédération zany tsy na ny fédération na ny ligue na ny section na ny club dia délégateur de pouvoir daholo fa ny tompo fahefana feno dia ministère ka rehefa ministère ny mbola tsy mankasitraka sy tsy mankatoy zany le fifidianana eritreretiny tanterahana zany dia tokony tsy andeha zany ary tokony tsy hisy mandrakarivo. Dia zavatra tenenay fotsiny dia tsotra hoe miteny zay mampitandrina andreo maro be izay tsy manara-dalàna zany nefa tsy nampandroso ny tontolo hatramin'izay tsy afaka anaiky tsony zahay fa tena mampitandrina anisany natao hoe angamba natao raha hoe fampitandremana dia farany ho an'ireo olona izay tsy mikendra fa tsy nanakorotana ny tontolo fa tsy afaka ny anaiky an'izany tsony zay fa tany misy lalàna tia efa taona ny mandat misy ligue mijoro ara-dalàna eto dia manao antsoavy amin'ireo izay mbola diso lalana zay fa tsy manakatom-baravarana eto zay dia sahana no miteny fa mbola vonona zay ny ifampiresaka atao hoe fialana nenina ho an'ny fédération mitady an'izany foana zay hatramin'izay ny fédération zay tsy mikendra fa tsy ny analan'ny ligue ny filohan'ny ligue dia zay dia samy miteny fa zay mbola vonona ny ifampiresaka misokatra ao varavarana ary na zao dia zao ary filoha fédération miantso anay ka ampandroso ny tontolo dia mazoto zay fampiresaka aminy fa mba tsy ho taraiky loatra dia miangavy amin'ny président Marcel Rakotomalala zay aloha mifampiresaka mba tsy isin'ny olana fa ny filohan'ny ligue Analamanga tsy ala zany efa taona ny fanarahana dia efa taona zay no mipetraka eto na vita dia manarak'izay rehefa avy eo aseho aketo misy fampiatsona nataon'ny section tamin'ny herinandro ambony nandefasana iseta ty amin'ny ligue Analamanga fampiatsona assemblée générale dia le 9 janvier io taratasy io tonga taty dia taratasy ho an'ny filohan'ny ligue dia nahagaga fa 16 janvier dia laza indray zareo dia efa taratasy taty ireo section telo dia miaraka amin'ny fédération zany raha zay ny ilazana anazy nangataka ny anaovana assemblée générale hoe entina fandaminana ny olana misy eto amin'ny tontolo dia nefany ny 16 janvier indray izy ireo dia nandefa taratasy tamin'ny par-voie de huissier hoe ajanona indray assemblée générale io dia zavatra mahagaga tolo zany zavatra rehetrarehetra zany tsy zavatra mitombona zavatra ataon'izareo fa fanakorontanana dia ohatrohatran'izay ngamba ny zavatra tiako tenenina amafisiko ary averiko indray fa tsy hiala ary tsy anaiky mihitsy ny sy ny ligue amin'ny parallèle eto amin'ny Analamanga tsy anaiky amin'ny fanampotehana tontolon'ny rugby izay sy ny ligue miaraka amiko rehefa filovana miara-miasa amiko rehetrarehetra tsisy anaiky an'izany zahay fa ny anay dia tsotra ihany ny ampandroso ny tontolo dia efa mampitandrina andreo oloreo zahay tsy mbola milady tamin'ireo zay fa ireo milady aminay foana hatramin'izay dia tonga amin'ny fotoana ngamba tsy maintsy andraisanay ny andraikitra ka dia efa miteny zany zay ao anatin'izay rehetrarehetra zay.